Sehatra politika kosa no anoizatsika ny fampalalam-baovao ny ao nateny faravoatra ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana sy ny tompona andraikitra avy ao anivon'ny SADC Andriamatoa Joachim Chissano ny banteur natao anatin'izany fiaonana izy mirala zany ny resaka mahakasika ny fampihavana-pirenena. Tokony tsy tsony lay atao hoe ny na fijerena tavan'olona fa tokony faranana hatramin'ny farana ny fampihavana-pirenena. Isan'ny vohitra zany nandritra ny fiaonana teo amin'Andriamatoa Joachim Chissano iraka manokany SADC sy ny filoha teo aloha Andriamatoa Ravalomanana Marc teny faravoatra. Voalohany andresany teo tsy isy zany zany fandrehetra tsy maintsy mory izy zay nazavany teo. Faharoa tsy maintsy mifanatina daholo dia miresaka dia manao fanarahana tanteraka. Problema nefa samy manana fomba fijery le politika ary indrindrindrindra le code de communication roa iny tena miparitaka be akany velany hoe rariny ny mpanao gazety ary tokony tsy sakany izy anao ny asany fa tsisy raha mandeha raha tsisy anareo. Isan'ny noresana ny andritra ny fotoana ihany tokoa ny mikasika ny fananganana ny cours spécial en matière de délinquance économique, financière et fiscale. Sao tokoa misy ambadika politika ny fametrahana azy ity. Réconciliation nationale sisy cours spécial zay lalàna ny fanohitra zany raha manao réconciliation nationale ianao tokony tsy misy lalàna zany natao amin'ny période anankiray précise zany hoe lalàna natao hoe 2002 ka hatramin'ny fin de transition manjary mifanohitra amin'ny réconciliation nationale zany anisan'ny resana atao ihany koa zany hoe misy ambadika zany hoe mba anatin'ireny lalàna fampiarana ny cours spécial ireny. Zay no fampiresahana teo zany dia izy moa teny hoe tsy azo atao mihitsy ny manao lalàna anenjena olona anankiray na hivizena olona manokana zany ao anaty période anankiray. Mandeha tokoa mantsy ny resaka tato ato izay milaza fa mety misy tetika manokana anilianareo mpanao politika sasatsasany mba tsy hilatsahan'izy ireo ho fidiana filoham-pirenena amin'ny taona 2024. Raha tsy hivina dia ny anao tombana mikasika ny toedrara ara-toekarenina sy ara-politika eto Madagasikara no tena atondrian'Andriamatoa Joachim Chissano.